Ry havako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Avaozy ny fanompon'ny fiangonana. Avaozy ny fanompon'ny fiangonana. Zany indray ry havako malala ety am-pamaraparanana ny fandiniantsika zany lohahevitra izany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny Luka 2:20, ny 4:20 hatramin'ny 30. Avaozy ny fanompon'ny fiangonana. Efa mamaraparana ny asany tety ambonin'ny tany raha teo Jesosy Kristy, dia indro mampianatra ireo izay mpanaridia azy ny fenitry ny fanompona. Ambaran'i Jesosy Kristy fa tsy tahaka ny fanompony zao tontolo izao na ny fanompony jentilisa ny fanompona kristianina. Ny an'ny jentilisa dia voalazan'i Jesosy Kristy hoe ny mpanjakan'ny jentilisa hoy izy mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Zany hoe ny an'izao tontolo izao mampiasa mafy izay olona eo ambany fiadidiny ka izy dia mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpibaiko ka mahazo ny soa rehetra sy ny laza ary ny voninahitra raha ilainy zany. Mifanohatra amin'izany kosa nefa ny fampianaran'i Jesosy Kristy, ambarany fa ny lehibe dia izay miasa fatratra indrindra, izay manompo indrindra, ary izany fanahy ny fanompony zany hatrany no ampianarin'i Jesosy ho an'ireo mpanaradia azy. Efa noteneniny zany ka nilazany hoe ny zanak'olona tsy tonga mba hotompona fa ny mba hanompo, dia tsy nitady izay ho tompon'izao rehetra izao Jesosy Kristy raha tonga tetỳ an-tany, fa tsy nanao afa-tsy ny nanompo izy. Dia mampianatra mandrakariva amin'ny mpanaradia azy hanana izany fanahy ny fanompona izany, ary tonga hatramin'ny fanasana tongotra ny mpianatra mihitsy ary zany, satria mariky ny fanetretena sy hita maso ny fanompona izay natao. Dia indro Jesosy Kristy no nihetry mba hanandratana azy amin'ny andro farany. Zany tokoa mantsy no ampianarin'i Jesosy Kristy eto, fa fanompona ety an-tany ahazahoana fanjakana any an-danitra. Fanompona ety an-tany, fanjakana any an-danitra. Hoy ny voalaza manao hoe ianareo no naharitra nanaraka tamin'ny fakapana niatra tamiko, koa izao manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren'ny raiko ho ahy, mba hihinana sy hisotro ao amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'i Israely 12. Izay takin'ny soratra masina izay nampianarin'i Jesosy Kristy atsika zany ry havako malala, dia ny hoe ankehitriny fiainam-panompona. Ataontsika amin'ny fomba rehetra izay ahatonga antsika ho mpanompo, ary izany raha teo no marika ny izay lehibe, dia ny mpanompo ny izy rehetra ho ny filaza. Ny antsoina hoe lehibe dia izay manompo indrindra, izay manompo betsaka, fa tsy izay mipetraka ho tompona tsy akory. Fa rahatrizay kosa dia azo anjara amin'ny fanjakana efa voavoatra ny mpanompo, azo anjara toerana tsara, eny sarobidy, voalaza eto dia hoe ana toerana tsy anam-pifaliana fotsiny, fa azo andraikitra ambony hitsara ny firenen'i Israely.
voalaza ary fa hitsaranjely aza ho ny soratra masina. Zany hoe zany raha tsika tsara dia ny mino mpanaradian'i Kristy dia tsy mitady izay tombony na ny voninahitra ho azy amin'ny fanompony ankehitriny, fa manao zany izy fa any an-danitra ny valim-pitiany. Tsy mitady ny setriny na ny tambiny amin'izay fanompona ataony ny kristianina, fa anjaran'Andriamanitra kosa ny mampiditra azy amin'ny fanjakany lanitra. Ary zany no itenenany soratra masina manao hoe, itenenany tompo manao hoe, tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao ka indro tendrena anapaka ny be. Izany fanendrenanao anapaka ny be zany ao amin'ny fanjakan'ny rainy no valim-pity azon'izay manompo ety ambonin'ny tany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, araka ny voalaza teo, mamaraparana isika ny fandiniana ny lohahevitra manao hoe avozy ny fanompon'ny fiangonana. Dia izay mampanompo ny fiangonana izay indrindra no mila fanavozana mba tsy hahatonga antsika hanao toeram-boninahitra na toeram-pahefana fitadiavana laza sy tombontsoa ny toeram-panompona izay nomen'Andriamanitra antsika. Mandrakariva tokoa manko eritreretin'ny olona fa misy gradiny, misy ambaratonga ny fanompona samihafa ao amin'ny fiangonana, ka eritreretina fa ny pastera na ny mpitandrina dia somary ambonimbony kokoa, dia manaraka azy eo ambonimbony eo ny dekona, ny mpiary, fa ny kristianina tsotra lay aty ambany. Tsia, tokony ho tsarovatsika hatrany fa ao anatin'ny fanompona fanjakam-pisorona ny fiangonana FJKM ka samy manaiky ho mpisoron'Andriamanitra avokoa ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, mitovy tantana eo anatrehan'Andriamanitra, tsy misy laza na tombontsoa na voninahitra ambony kokoa raha oharina amin'ny hafa. Ary tsy maintsy avoantsika zany satria ny fieritreretana an'izany no mahatonga fiheveran-diso atsika indraindray. Ny tombony ho an'ny mpanaradian'ny tompo dia tsy faritana amin'ny ankehitriny, fa antenaina ny amin'ny ho avy, ny ao amin'ilay fanjakana efa omanin'Andriamanitra ho antsika rahateo. Havozy ny fanompon'ny fiangonana dia asiana tsindrim-peo eo amin'ilay hoe fanompona mba hahatonga antsika ho mpanompo marina, hahatonga antsika ho mpanompon'ny fiangonana, ho mpanompon'ny tenin'Andriamanitra, ho mpanompon'Andriamanitra marina, ka tsy hitady izay hiavahana maro, hitady izay hahatonga antsika hisandratra, fa mifanohatra amin'izany hanana fiainam-panompona sy fanahin'ny fanompona amin'ny zavatra rehetra atao. Isika mihitsy no manompo ka mandray andraikitra voalohany amin'ny asa ampiangonana izay atao, amin'ny fanompon'ny fiangonana, ka tsy olon'olona sy anandra-tena ho zavatra. Zany fanahin'ny fanompona ao anatin'ny tsiraray izany no takiana sy ilaina fanavozana amin'izao andro ny fanavozana izao. Zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra tsy ny fanekenao hanompo himolotra fotsiny, fa ny firotsahanao an-tsehatra, eny, ny firotsahanao amin'ny asa izay atao, tsy ny manome baiko sy manome teny midina fotsiny, fa ny mirotsaka an-tsehatra tonga mpanatanteraka mihitsy. Avozy ary ny fanompon'ny fiangonana, avozy ny fanomponao, manana ny fanahin'ny fahampona. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra.
amen. Ivavaka isika ry avako. Andriamanitro, misaotra anao zahay no ianao izay efa nanaiko ho mpanompony izao tontolo izao. Nidina tetỳ an-tany, nanetry tena ho mpanompo, ka tonga manam-pitoviana amin'ny olona ary nanao ny fanompoana ka nanaiky ho ambany noho ny olona rehetra aza. Noho ny amin'ny fanompoana aho sy ny fisandratanao dia ndreto izahay mihetry sy manetry tena eo anatrehanao, vonona hanompo tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny asa ihany koa eo anivon'ny fiangonanao. Tondram-bavaka izay ry Andriamanitray, ny asa fanompoana samihafa izay tanterahana eo anivon'ny fiangonana, eo amin'ny maha-panomponao anay, ampaherezo, toano, mba hahatanterahanay ny zara fanompoana izay notendrenao ho anay. Entinay ambavaka manokana ny fiomanana sy ny fanomanam-panahinay, hiatrehanay ny fanompon'ny fiangonana rahampitso alahady, miatrika ny andro voalohany amin'ny herinandro eny anivon'ny fiangonana masina. Da io sy ivanginao ireo manana anjara rehetra amin'ny fanompoana ao anatin'ny fiangonana n'aiza misy azy, ireo mpanomponao rehetra miomana ao amin'izany, fenoa ny fanahinao masina. Dia ataonay sy angatahanay, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay omemboninahitra izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.